Manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny fivoaran'ilay rivo-doza eo etse ao atsimon'ny Madagasikara dia tamin'ny 3 ora tolakandro teo izy tany amin'ny commune Belafika district-ny Ampania no anisy foibeny. Niena tanteraka ny heriny izay mitondra rivotra eo amin'ny manodidina 520 km isan'ora ary arahana tafiotra 570 km isan'ora. Mizotra mianavaratra atsinanana izy amin'ny hafainganam-pandeha 520 km isan'ora. Raha ny vinavina dia ho levina an-tanety anio alina na rampitso maraina ity rivo-doza ity. Foana arak'izany ny filazana loza mahakasika ny rivo-doza ho an'ireo district nara izany. Etsakilan'izay raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana tamin'ny faran'ny tolakandro teo dia saika mivangony kokoa ao amin'ny faritra Anosy ny raombaratra aterak'ity rivo-doza eo etse ity. Arak'izany dia mahazo fampitandremana amin'ny loko mena mahakasika ny mety ho fabetsahan-drotsakorana satria mety anankeo amin'ny 50 hatramin'ny 100 mm ny tahan-drotsakorana ao anatin'ny 420 ora ny any amin'ny faritra Anosy ny district-ny Benenitra, Bekily ary Ambovombe. Entanina mponina amin'ireo toerana ireo mba hiomana amin'izay mety ho fabetsahan-drotsakorana izay satria mety hisy ny rano-trambo na ny fiakaran'ny renirano. Entanina foana ihany koa moa anaraka tsakany sandava ny toromarika omena manam-pahefana ny fotony isoroana ny loza mety isy eo. Ho an'ny mpampiasa ny ranomasina manomboka eo mainty rano hatrany Taolagnaro dia entanina mba tsy hivoaka endrika mihitsy aloha mandra-pilamina tanteraka ity rivo-doza ity satria mbola mikorotana ny toetry ny andro any an-dranomasina. Raha iverenantsika ny toetry ny andro ankapobeny eto Madagasikara dia iverina ao anatin'ny volon'andro fahavaratra mahazatra indray isika manomboka rampitso. Vokatra izay indrindra dia banana miamaina aloha ny any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny ho maina ihany koa ny any amin'ny ray apatelo ny tapany avaratra. Ny faritra hafa kosa miandrandra orana tandrifin-drahona mety rahankotroka avokoa. Andao jerena amin'ny antsipiriana izay vinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina izay. Azo orana ny any amin'ny manodidina ny Manoro, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Anosy ary Androy. Isy orana tandrifin-drahona ihany koa morotsiraka ny faritra Sofia sy Boeny. Ny faritra hafa moa dia ho maloka ny andro amin'ny ankapobeny na andrahoana mitsitokotoko. Raha ny tolakandro kosa indray dia ho maina ny any amin'ny faritra atsimony Madagasikara iny torak'izay ihany koa ny any amin'ny tendrony avaratra. Ny faritra hafa moa dia ianko ao anatin'ny oram-pahavaratra avokoa. Raha ny vinan'ny maripana eo amin'ny 20 hatramin'ny 20 degré zao any afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 4 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Menabe torak'izay ihany koa ny any Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana ary Vatovavy sy Fitovinany. Raha mahakasika ny vinan'ny toetry ny andro ny zoma kosa indray ary dia tombananao maina aloha ny any amin'ny morotsiraka atsimo andrefana sy atsimon'ny nosy. Ny faritra hafa kosa dia azo orana tandrifin-drahona mety rahankotroka. Raha mahakasika ny maripana indray dia eo amin'ny 20 hatramin'ny 17 degré ho an'ny faritra anatiny, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra atsimo andrefana. Vinany toetry ny andro sabotsy ary no amaranantsika sahady dia saika ho maina aloha ny any amin'iny morotsiraka atsimo sy atsimo andrefan'ny Madagasikara iny. Fa ny faritra hafa dia miandrandra orana tandrifin-drahona mety rahankotroka avokoa. Tombananao betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'iny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny, indrindra any amin'ny faritra Boeny. Raha mahakasika ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny ilany andrefana. Ho tafakatra hatramin'ny 30 degré eo ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Vatovavy, Fitovinany, Atsimo andrefana ary Menabe. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy mamery fotoana anao ho manaraka indray. Veloma tompoko.